Setan'Andriamanitra kitanao ny atony mosionera teo efa mifonoana ny zavatra dia vita daholo dia manantena fa tena isotra tsara amin'ny atsaka ny sendavana io ary hitana marina ny fahamarinana ny fandriam-pahalemana ny fiadanana hoy tsy ampy matahotra nareo mino fotsiny ihany za zany ninina natrika mihitsy le tapany voalohany hoe inona ny zavatra resana dia fa moakevitra zany izy no navoaka hoe samy mamoakevitra daholo ny olona ny amin'ny hoe tsy visy fahamarinana dia inona ny antony dia inona ny vahaolana dia izy nitondra ny tatitra zay mivoaka veto dia izy no anatanteraka n'ilay vahaolana dia ny fehim-potoana anatanterahana azy zay zany ny resaka ny dinina atao dia samy namoaka hevitra dia daholo ny hevitra izao ny antony tsy fahamarinana zao ny mahatonga ny tsy fahamarinana dia ny vahaolana dia zay ny dinidinina sy navoaka atao dia efa vita ny dininkato moa zany dia alefa any amin'ny le dinika iraisana daholo hoe zao ny dinika ny-tapahana atao zao ny hitana atao dia tia ny sosokevitra fa tsy maintsy alefa aloha ny olana dia alefa ny vahaolana dia alefa dia ny rarina nge nisy ny vahaolana foana mba hivoahana amin'le crise eto amin'le firenena fa tsy hoe alefa dia lany ihany fotsiny raha natao izy nefa tsisy vahaolana leo mba misy vahaolana zany mamana le problème fa efa mijaly ane voaka efa manitra ny firenetsika ny fionana ohatran'izao fa indrindrandrindra amin'izao contexte misy ny firenena izao ny fasairanana tsy tamboisena zay efa fantatry ny besinimaro fantatsika rehetrarehetra ka izao fiaraha-midinika itadiavana vahaolana amin'izay toe-javatra misy eto amintsika zay dia ataoko fa zava-dehibe tokoa nanaterana ty atrikasa ty dia fahitany vahoaka maro anisy eran'i Madagasikara ny fandehanan'ny firenena sola ka tapa-kevitra ireo olo ireo na société civile izy na mpanao gazety izy na syndicat izy na mpanao politika izy na olo sotra izy hoe sy mety sony zao ka andao hositranina ny firenena